Famonjena voina sy famerenana ny fiainan'ny olona amin'ny andavanandro no anisany asa sanindrareo avy ao anivon'ny Bngrc sy ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny. Amin'izao fotoana izao Saika efa nahazo fanampiana avokoa moa ireo tanana sy ireo ponina ihany koa nadalovan'ny rivo-doza farany teo raha ny fanazavana azo avy ao anivon'ny Bngrc. Rehefa nivory ireo komity atao amin'ny faritra izay taritin'ny lehibe ny faritra dia tapaka fa ny ao mahajanga zany dia ny fidy no anao asa-tana maro fanadiovana ny tanana sy ny lakan-drano fa ny pamma kosa izany sy ireo mpiara-miombona hafa tahaka ny UNICEF sy ny karana dia andeha ny FAO andeha ho any amin'ny soalala sy mitsinjo anao asa-tana maro ary ny FAO koa tsy maintsy mitsinjo zany amin'le hoe resaka fahavoazana amin'ny fambolena dia hijery raha misy masomboly azo atao miaraka amin'ny ministèren'ny agriculture moa zany raha misy azo atao ho famonjena amin'ny fanomezana masomboly sy ny sisa sy ny sisa. I soalala zany araka ny voaresaka dia efa voan'ny fandalovany andiam-balala ary efa nikaikika mafy mihitsy zareo no ny fahasarana tamin'izany sofa nisy moa zany ny rivo-doza nitondra n'ilay rano dia nanetsika ny tsika menakavy hijery akaiky koa ny fahavoazana ny soalala. Amin'izao fotoana zao zany dia efa tonga any atao any mahajanga reo entana rehetra avy amin'ny mpiara-miombon'antoka sy ny Bngrc ary efa lasa tamin'ny sambo malimaraina zany nakany soalala. Avao soalala ndray zany noentina vedetin'ny CPC ny reo fanampiana ho an'ny mitsinjo zany hoe tanteraka satria enclavé tanteraka moa zany soalala sy mitsinjo tsy misy afa-tsy an-dranomasina na anabakabaka ny toerana ahafahana mandeha makany. Raha fintiniko zany ilay bilan amresahana teo iny dia teo amin'ny 2000 mahery teo 2700 teo zany ny isan'ny traboina 2141 ary 5515 hectara ny atao hoe tanimbary atondrakin'ny-drano. Hatreto zany dia isorana moa reo mpiara-miombon'antoka sy ny malala-tanana rehetra izay mitondra ny fanampiana sy ny etsy ary vao hitantsika androany moa zany nivadin'ny filoha-pirenena dia nitondra izany anjara brikiny zany ny ray apatelon'ireo fanomezan'ireo izy ho an'ny mahajanga ary ny roa apatelony dia hoentina ho an'ny manakara zany amin'ilay voina nahazo manakara koa tamin'ireo tranomay izay voalaza teo ireo. Nainga rapitso ireo fanampiana ireo mbola ivory zany zao izahay ato Bngrc ary efa fandaminana koa moa ka mety ny andro alakamisy ihany naovana ny fanodonana.